raha ny zava-nisy teny antoerana moa tamin'ity androany ity dia niverina nandray ny asan'ny mahazatra azy ny perception teny Analamahitsy na nisy ary izay zavatranga omaly alina izay nizotra araky ny tokony izy ihany koa ny fizarana ny fisotron-dronono ireo mpisotro ronono. Niverina nandray olona ny etsy amin'ny perception Analamahitsy na dia nisy asan'ny vonana azo ny toerana omaly alina raha tsy ahivana dia tokony tamin'ny fitora sy fefany ariva teo no nisy nanafika ity perception eto Analamahitsy ity. Jiolahy maro izay tonga haka ny vola no nifandona tamin'ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Vokany dia telo no maty ary iray kosa samby belona tamin'ireo jiolahy. Mbola nisy anefa ireo tafatsoaka vokatra izany. Ny tamin'ny androany kosa dia niverina nandray ny asan'ny perception ary nizotra tamin'ny fizarana ny volan'ireo mpisotro ronono. Tsy maintsy ny androany moa zany tanjona dia tsy maintsy tanterahana ny service public izany hoe an'ity lafiny ity zany dia fandoavana ny pension atsakany sy andavana ka dia tsy maintsy nifampiresaka tamin'ny tokony ndraikitra avy eo amin'ny sécurité publique mba terme technique zany sécurisena ny paiement toy an'ilay zavatra nitranga omaly ireny fa ny paiement dia tsy maintsy atao ary tsy maintsy mena fafatony vahoaka anisy ary ny zavatra omaly. Nisy tamin'ireo olona ny tonga maraina tetỳ an-toerana nijery raha nisokatra ny fandoavam-bola. Zaho dia tsy nahafantatra ninona mihitsy fa dia tamin'ny voavoaka nahafantarako an'izy. Dia nefa ny androany nareo tonga ety ihany hoe haka vola dia hoe fantatrareo sany hoe mbola misy vola avy eo samy manao hoe sany tonga fotsiny. Hatramin'izao no ngamba mbola misy vola matombo lahatra ilay olona dia mbola misy azo antenaina. Tonga fotsiny lahatra fotsiny. Zaho aloha zany nijery tery hoe misy milahatra sa tsisy milahatra dia rehefa misy milahatra dia tonga hoe matombo lahatra dia misy vola zany eo. Izay no tokony ho izy zany tokony misy fepetra rehefa tonga ny vola zany dia tokony efa misy mpitandro filaminana manaraka azy miambina mandrapatonga an'ilay fizarana ny vola. Izay no tokony ho izy. Gaga fotsiny izay maraina hoe tsisy vola indray androany dia hoe nisy nanafika tetika satria hoe olona nandray vola fotsiny any olona fotsiny amin'ny arabe ao manao hoe tsisy vola ngaby fa mbola misy zavatra nitranga ara ny hevitra hoe efa lasa mihitsy ny vola efa saika tsy ho andeha akaty zay vao hoe efa lasa mpangalatra ny vola dia hoe andao ihany aloha hoany fa so dia hoeno any zay zava-miseho any dia tonga teto zay dia efa nahita ny lahatra daholo tsy lasany zany ny vola. Ny entaentanay zany dia mba hoe asiana sécurité ohatr'izao hoe tsy hoe efa misy zava-miseho zay vao asiana fiambenana fa hoe tokony misy fiambenana ohatr'izao foana. Mbola mizotra trano ny fanadihadiana izay ataondreo mpitandro ny filaminana mahakasika ny fitadiavana ireo jiolahy. Etsy andany moa dia tsy mbola voafaritra mazava ny vola izay lasan'ireo jiolahy fa mbola eo am-pandaminana izany hatrany ny tompony andraikitra eo anivon'ny perception.